Miarabantsika namana sy tapaka zay mpanaraka ny pejitsika eto. Androany angambany no resako voalohany amin'ity vanim-potoana zay etrehantsika fifidianana ho ben'ny tanàna manerana Madagasikara. Fa eto dia resaka manokana moa zany mahakasika ny fifidianana zay atao ao Mahajanga. Hita angambany fa samby mivoaka ny mpifaninana tsirairay amin'izay ho ben'ny tanàna izay. Eto dia afatra tsotra no apetrako amin'ny voaka amin'ny Mahajanga amin'ny maha solombavambahoaka ny tenako dia fanoronanareo amin'ny lalana mahitsy izay mety hahasoantsika everiko hahasoantsika dia ny fahaizantsika mametraka ny safiditsika amin'olona izay azo itokisana. Tsy fantatra nefa ny ampony tsirairay fa tsika dia mitsara ny olona amin'ny endrika ivelany fotsiny na amin'ny zavatra efahitantsika no ahafahantsika mitondra an'izay fitsarana zay eto. Tsy fotoana ifandresen-dahatra intsony izao fa fotoana anomanana ny safidy hoe mandeha aiza ny safidiko amin'ireo kandida betsaka ireo. Afatra fotsiny no tiako apetraka hoe mahaiza mifidy, mahaiza mandasabato, fa izay no antoky ny fampanosoana ny tanànatsika. Ny asako dia misolo vavanareo, mitondra ny etaetanareo, manao lalàna ary mandany lalàna no manara-maso ihany koa ny asan'ny gouvernemanta. Tapitra eo ny asan'ny solombavambahoaka. Fanjakana mpamolavola lalàna no misy anay fa tsy mpanatanteraka akory. Ny fanjakana mpanatanteraka dia ireo gouvernorat izay mbola tsy voafidy ary tsy fidiana hatreto. Ny ben'ny tanàna koa na ny commune dia ao no misy ny fanjakana mpanatanteraka izay fotorany fampandrosoana rehetra eto Madagasikara. Ka raha iresaka ny Mahajanga manokana ny tenako ary isika rehetrarehetra vahoaka miara-mahita atsika fa hatr'izay dia ny fanjakana no mitondra eo, ekipan'ny fanjakana no mitondra eo, ny kandida mpanjakana no mitondra eo na amin'ny alalan'ny fifidianana na fanendrena ho PDS. Hitatsika ireo vokatra ireo lalana potika tanteraka atao tanàna Mahajanga. Io ny anjara masoandrotsika amin'ny Jiramatsy hitatsika. Ireo fananany commune very hitatsika maso zany. Lakandrano tsy voadio, tsy mitombo, tsy misy fanorenana, ny tsena tsy misy na ny ray. Ny olona rehetrarehetra mivarotra amin'ny trottoir, mivarotra amin'ny lalana. Zany no atao hoe tsy fahombiazana. Ary zany koa atao hoe tsy fandrosoana. Nefa rehefa tonga ny fifidianana dia eo tsika mahita ny etsika rehetrarehetra. Reto moa zany anairako ny fitondram-panjakana izay manao an'ireo fandikan-dalàna izay hitatsika amin'izao fotoana izao. Ministra efatra be izao ao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga amin'izao fotoana izay fampiresantsika. Fantatra mazava ny antodian'ny zareo dia ampandany ny kandida mpanjakana na amin'ny endrika inona izany na amin'ny endrika inona. Matoa milatsaka tsy misy matahotra ireo kandida ireo fa ny fanaovana deux poids deux mesures ohatran'izao no tsy mety manimba ny fanaovana politika eto Madagasikara, indrindra moa fa mitoerana izay ahitana kandida matanjaka, kandida izay heverina handresy kandida mpanjakana dia anaovana an'izao fikanantitra izao. Ministra efatra hoy ministra mponina ny fampiofanana ara-teknika, ministra ny sport, ministra ny enseignement supérieur samy ao Mahajanga amin'izao fotoana izao. Amafisy ny gouverneur, eo koa ny député izay avy amin'ny antokony fanjakana izay manao fizarana zavatra amin'izao fotoana izao.
za tsy mino hoe fifandrava-javatra fotsiny izao zavatra izao, tsy coïncidence izao fa zavatra nomanina hoe izarana n'io zavatra io ao anatin'ny fotoan'ny fampelezan-kevitra ary ny fantenina ireo olona ireo mba hisitraka an'izay jirona-koho izay. Jirona-koho io zao satria any amin'ny fitehirizana akoho no ahitana andreo jiro ireo, dia izao hoentina mitana vahoaka izao. Volany vahoaka malagasy fa tsy volana antoko. Raha volana antoko dia asehonareo fa hoe volana antoko zay tsy makalaga amin'izany, fa volany fanjakana malagasy io dia nefa izao no anaovana azy atao amin'ny endrika politika, nefa fantatra tsara fa ny ireo olom-boatendritra rehetra dia tsy afaka manao fampelezan-kevitra. Dia atao zao zavatra izao afenina ao ambadika izao zavatra izao fa manao asa ny fanjakana. Bon, za matoky tsy manao lohany akoho tsika ao majanga, fa vahoaka mifoa, vahoaka tonga saina, zao ihany ny teniko hoe raiso ny fanomezana rehetrarehetra zay omendreo fa ny safiditsika tazomy, ary ny safiditsika tsy atakalo jirona-koho, tsy atakalo koveta. Ampy atsika izao jaly iainantsika izao, mitaraina tsisy mpiaino. Raha izao solombavam-bahoaka anareo no mitaraina isan'andro tsy misy mpiaino vao maika ianareo vahoaka, ka apetraonareo ampelantananareo ny hoavinareo ny fitondrana ny tanànatsika, mba olona zay andatsahanareo vato fa maharesy lahatra anareo hitondra fampandrosoana amin'io tanànatsika io. Zay no olona tokony ho fiditsika, fa aza avidy hoe ao amin'ny jirona-koho ny safiditsika. Tao anatin'ny fotoana ela be tsy nisy ny fizarana ny jirona-koho, tsy zaraina amin'ny fotoana andavanandro izy io fa andrasana fotoana fampelezan-kevitra. Hoentina mitahana antsika zany io zavatra io, hoentina mbabonansika ao anatin'izao délestage izao, nefa fantatra tsara fa tsy afaka ampandehanana frigidera io na poste soudure io, na koa ireo zay misehatra amin'ny resaka coiffure, na ireo zay mampiasa herinaratra amin'ny fivelomany tapitra amin'izay angambany amin'ny fampiasana azy ao amin'ny fotoana amin'ny toerana voafaritra anankiray no ampiasana n'io jirona-koho. Dia zay ve no hamarotatsika ny fanahintsika, atakalo ny safiditsika, hoentina mitahana antsika indray mandeha. Mampatsiahy ihany fa betsaka ny famitahana natao antsika, indrindra tamin'ireny fifidianana élection présidentielle ireny nisy karatra no zaraina fa hoe mahazo 300 milliards sy varigondray ny olona anankiray rehefa lany ny filoham-pirenena, lany soamantsara ny filoham-pirenena, tsy nahazonareo reny zavatra reny, ireny tokony takinareo fa tsy jirona-koho. Zao koa mbola handeha mitaka atsika miteny an'izay hoe tsy manaratsy olona, fa zay no zavatra misy hoentina amitahana ny vahoaka. Ka foazoko nareo, tahiriko nareo, tongava maka, alao ny anjaranareo fa ny safidinareo dia apetrao amin'ny tolona zay ataotsika, fampandrosoana zay ataotsika. Aleotsika miditra amin'izay hijerena azy koa hoe ho tafaboaka atsika sa tsy ho tafaboaka atsika. Tsy marina ny filazana fa hoe rehefa tsy miaraka amin'ny fanjakana dia tsy androso. Mandroso de Gauville izy eo, miaraka amin'ny fanjakana ve be ny tanàna tao, fa maninona no gadraina ny be ny tanàna tao. Dikan'izay rehefa olona tia tanindrazana, olona tia n'io tanànatsika io no mitondra eo mandroso na tsy miaraka amin'ny fanjakana. Zay no fanamby tokony apetraka, fa zaho dia manohitra tanteraka an'io fomba fiasa io hoe ao anatin'ny propaganda vo manao fizaran-javatra fa mitambahoaka izany. Tsika tsy manao an'izany, ary fantatra nareo ngamba ny asantsika, miasa tsika isanandro fa tsy miandry propaganda. Betsaka ny manontany hoe aiza moa ny asa vitanareo, betsaka fa zahay tsy mahazo ainao manjery, tsy hitanareo amin'ny vidéo télé ny asanay fa any anatin'ny fokotany any mahita azy. Betsaka tsy tambosaina fa ny fakana n'io tanàna io, fahazahoantsika n'io tanàna io no antoka ahafahantsika mitondra ny fahaleovantenatsika amin'ny fampandrosoana rehetrarehetra zay tiantsika ataotsika amin'io tanànatsika io.
fa raha mbola olona iankina amin'ny fanjakana dia fragile. Efa hitatsika ny nataony taloha teo, nisy olona tsy voafidy teo natao PDS tsy navita ny asany, efa nisy olona niasa taloha teo tsy nanao ny asany. Dia io ny tanànatsika province reraka indrindra eto Madagasikara. Raha amin'ireo province enina dia tsika ao Mahajanga no tara indrindra, no tsy mandroso indrindra. Tsisy infrastructure mifanaraka amin'ny maha-tanan-dehibe azy. Mbola hiteny ianareo pitsikera zahay, mitsikera zavatra tsy mety zahay. Tsisy fampandrosoana ao Mahajanga, korontana no misy ao, tsisy tsena ao. Ny olona rehetrarehetra mivarotra amin'ny lalana, mivarotra amin'ny trottoir, mikorontana ny fifamoivoizana satria lalana ratsy. Zany no zavatra iainantsika, mila fanarenana zany, mila fahasahiana izany. Tsy maintsy tsika vahoaka ihany no mijoro mandray an'izay andraikitra izay, andao andeha hifidy, tao mifidy ny namanareo rehetrarehetra. Jereonareo ny kara-pifidiananareo fanariandreo, efa very ny kara-pifidianana rehetrarehetra narina mba tsy ahafahanareo mifidy mba hahalany ny kandidam-panjakana. Betsaka ny zavatra fa vitandreo, misy ordonnance efa manarivo ny vitandreo hampandany io kandidam-panjakana io no diandreo ministra efatra ireo. Fifidianana io mbola tsy mandeha, aza mety vonina lolo hoe tsy maintsy lany ny kandidam-panjakana, na tsisy mpifidy lany. Efa hitatsika tamin'ny solombavam-bahoaka teo izany, taimbava izany, izany perturbation izany, izany intimidation izany. Fa resitsika soamantsara reo, azo resena reo rehefa saya vonina isika rehetrarehetra. Ka izay no nafarako eto androany, tsy resaka lavabe zao fa miresaka ny zavatra famitaham-bahoaka io, fitaka io. Rehefa fanjakana manao zavatra tokony tsy misy loko, tokony neutre. Ny filoham-pirenena dia filoham-pirenena malagasy rehetrarehetra fa tsy filohan'ny TGV. Zay no madiso an'le teny nataony teo hoe io tsy volan'ny baba. Marina zany tsy volan'ny baba io, fa volam-panjakana, volam-bahoaka. Ka noho izany dia tokony ampiasaina amin'ny zavatra mahasoan'ny vahoaka, amin'ny filan'ny vahoaka tena izy, fa tsy amin'ny alalan'ny fitaka. Zao zavatra vidinareo zao dia fitaka io. Délestage ny problème ao Mahajanga, ny asa problème ao Mahajanga. Tsy vahainareo ny asa, ianareo ministra efatra ao reo, rano soranenareo menakinareo, sokafinareo fifandraisan'ny Madagasikara sy Comore. Rano soran'ny reninareo menakinareo, enonareo tsara zay. Raha lehilahy ny soran'ny reninareo menakinareo, raha ny vehivavy ny soran'ny neninareo menakinareo, sokafinareo ny fifandraisana faraparatsy ny arabarotra amin'ny Comore Madagasikara. Betsaka ny malagasy mivelona amin'io. Any amin'ny faritra Vakinankaratra, faritra Analamanga, faritra Melaky, Betsiboka, Sofia, reo voakasika mivantana amin'ny fifandraisana amin'ny Comore. Fantantoka tanteraka ho an'ny mpandraharaha malagasy reo, ho an'ny mpamboly malagasy, ho an'ny mpiompy malagasy. Reo ny zavatra tokony masoana, fa tsy zara jirona koa. Fanalikana, fikodrabana, fanambakana, ompa ho an'ny vahoakan'ny Mahajanga no fizaranareo ny jirona koa. Ompainareo ny vahoaka. Zay le izy. Enonareo ngamba ny afatra zay napetrako teo, raha lehilahy, vehivavy no soran'ny reninareo menakinareo, ataonareo ny fahaizanareo manokatra n'io fifandraisana amin'ny Comore sy Madagasikara io. Betsaka ny olona mivelona amin'io, amanarivony maro, malagasy maro no mahazo tombotsoa amin'io. Fantiantoka ho an'ny Mahajanga io, fantiantoka ho an'ny fanjakana malagasy io. Jereo amin'izao fotoana izao betsaka ny mpandraharaha malagasy efa misinstalle any Kenya, misinstalle any Tanzania amin'izao fotoana izao, mandefa ary mitrandraka mamokatra an'ireo entana zay ilain'ny Comore aty Madagasikara alefany any Comore satria fantany famapidi-bola zao. Na ny fitaterana izany, na resaka sakafo izany, na resaka planche izany, efa betsaka ny mpandraharaha malagasy amin'izao mifindra any Tanzania sy any Kenya. Zany dia avy amin'ny tsy fahaizantsika mitondra, tsy fahaizantsika mahatonga an'izay zavatra izay manimba firenena. Ka eo nareo hamita-bahoaka no mampitambatra anareo fa tsy hanavitra n'ity firenena ity. Ka ny safidy moa miverina amin'ny tsirairay. Za tsy afaka handatsabato 10 na 30 fa ray fotsiny safidiko. Dia fanarenana, fanavotana ny tanànatsika io. Fa ny fitaka ohatran'izao mijoro zahay, miteny zahay, manaraka nareo arabatsara.
tsy manaraka nareo ataoko akory izy zay anatra gnahy anatra fa tsy vankobay manaraka nareo tsara tsy manaraka nareo izy zay fa hitatsika ny zavatra misy zao zavatra iainatsika fa tsy fironona no misy am'izao fotoana izao ka zay moa zany afatra ho apetrako anareo propaganda izao ho an'olona mpizarazara zavatra rehetrarehetra raisonareo fa ny safidy apetraro amin'ny fanavotana ny tanànatsika io zay faraniko am'izay manana kandidatsika numéro 1 safidy koa araky ny fanambarako anareo mitady olona vonona mitady olona manam-pahaizana mitady olona madio tanana ny tanànatsika mba ialana amin'ny fitondrana gaboraraka fitantanana zay tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ka mamono antoka ny tanànatsika zay angambany no afatra apetrako amitsika mialohany zao fampelezan-kevitra izao fa ho tonga sur terrain tenanay farany dia tiako ny mametraka ihany koa rehefa misy ny invitation ianareo autorité eo ameonareo zahay fa autorité ihany koa mba manatrika ny fizarana ny jirona-ko satria rehefa eo zahay tsy maintsy teny anareo am'izay zavatra tsy mety ataonareo satria io zavatra io dia tsy mety mihitsiny ahoana moa ny ministère ny fanjakana mizara zavatra dia amin'ny kolerany antokony izaranareo azy volan'ny fanjakana malagasy io volam-bahoaka io aoka tokony tsisy fanavakavahana anizaniza ary tsy tokony atao anatin'ny fotoanany fampelezan-kevitra zay angambany fa manaraka atsika manao misimisy sotra tompoko